fiainam-baovao zany lohateny mahafinaritra zany fiainam-baovao no anasako anao an'ity anio ity. Maraina vaovao no irahantsika indray androany. Tontolo andro vaovao meny tompo atsika, miaraba atsika rehetra, na iza misy antsika. Miaraba anao, tsy maty fo amanaina noho ny famindrampon'Andriamanitra. Tafaraky itondraitsika, tombotsoa zao, ary faly tena faly miaraka aminao, tonona mandrakariva aminao sy nakonanao ny fiadanan'ny tompo. Ivavaka risika ety-panomboana ny tiniky fanaovana. Andriamanitra ô, indre zany hafalinay fa tafahoana izahay. Miona aminao ary miona ho ihany koa izay samy izahay. Mangataka anao ary izahay mba amela ny tsy fantanteranay. Fa ny fanenao masinao kosa no toetra amponay karaha andringa teninao zahay, dia zany fanay zany no ampianatra anay. Dia mitenena Jehova fa vonony izay hiaino ny teninao. Naronongatana ny vavaka. Amen. Fiainam-baovao. Izy andray no tsy mamaniry fiainam-baovao. Ilainy zany eo amin'izao fiainana andavanandro izao. Fa andeha aloha ny andinina atao tadina no ataotsika mino fa eo ambavanao le izy. Ny Kolosiana 4 ka ny andininy 4:10 manao hoe ary aoka ho amboniny zany rehetra izany ny fitiavana fa feny fahatanterahana izany. Kolosiana 4 ka ny andininy 4:10. Fiainam-baovao. Amin'ny Kolosiana 4 amin'ny andininy faraparany eo dia milaza toa maneho ny fitsipony Paoly amin'ny fanahin'i Paoly amin'ny fiadanana sy ny filaminana eo anivon'ny fiangonana. Ka natonga azy itiny amin'ny andininy 10:10 manao hoe ary aoka hanapaka amponareo ny fiadanan'i Kristy ho amin'izay niantsona nareo ho tena iray ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Dia nitohizany hoe ary aoka ny tenin'i Kristy toetra petsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianaraka, mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary ny torokiram-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao amponareo ho an'Andriamanitra. Ary na inona ataonareo, na amin'ny teny, na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zany rehetra izany, ka misaorana Andriamanitra ray amin'ny alalany. Inona no tiany Paoly ho lazaina eto? Dia iteny Paoly eto ry mpiara-midinika namana, raha velantsika hitoetra ao anatintsika ny tenin'i Kristy, dia afaka hifehy anapaka eo amin'ny fiainantsika izy. Afaka mitondra fiainam-baovao antsika izy. Raha velantsika hitoetra ao anatintsika ny tenin'i Kristy. Mazava izany teniny izany. Tinambara dia izao. Manana anjara lehibe eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Manana anjara lehibe eo amin'ny fiainantsika ny famakiana ny Baiboly, ampalianana, amin'ny fiainona sy ny fianarana izany, atakaratsika ny fahendren'Andriamanitra. Eto ihany koa dia lazain'i Paoly fa manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra ny hira, ny fiderana, ny mozika, amin'ny fampianarana, fianarantsika ny ten'Andriamanitra. Eny fa somary sarotsarotra ihany moa ny manakatra izany satria samy manana ny fomba fijeriny ankamaroan'olona. Izao nefa ry mpiara-midinika namana, tsy izay rehetra mozika dia tsara avokoa. Ary zay no lazain'i Paoly, mifananaraka, mifananara, mifampianara izy ka mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary ny tonokiram-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao amponareo ho an'Andriamanitra. Resaka hira no resahan'i Paoly eto amin'ity Kolosiana 4 ity. Ahoana moa ny amin'izany toetr'andro zany, satria fantatsika tsara fa manana anjara toerana be eo amin'ny fivavahana ny hira sy ny mozika.
Eto Paoly de milaza hoe ny tonokiram-panahy. Ina moa le tonokiram-panahy? Mifampianaraka, mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tonokiram-panahy. Indiny Paoly ambara de zao: ireo hira fiderana rehetra mifandraika amin'ny fiainana ara-panahy na ny fiainan'ny fiangonana ny atao hoe tonokiram-panahy. Zany hoe ny tonony hira rehetra zany no entina mampianatra ny fahamarinana sy hanomezana toromarika momba ny fiainam-baovao ny kristianina anankiray. Ho antsika tia hira zany, aoka hoy zany ny tononkira ho entsika midira an'Andriamanitra. Tononkira zay mampianatra fahamarinana. Sanatria ve misy hira zay toa tsy mampianatra fahamarinana? Anjaranao ny mamaly, anjarantsika ny mieritreritra. Moa ve mety misy tononkira zay tsy mampafantatra atsika ny zay tokony tontolo-piainana kristianina? Anjaranao ny mamaly an'izany. Ny zavatra misy mantsy de zao: maro amin'ireo firana amin'izao fotoana izao ny fidiran'Andriamanitra no tsy de hita loatra intsony ny afatra mampahery mitondra fanantenana sy toky ao anatiny, fa toa hira toa mampietsika fotsiny ny fihetsem-po zay mampietsika ny tena ihany fotsiny zany. Tena zava-dehibe, manana ny hery lehibe ny mozika. Fantatsika tsara fa any amin'ny Samuela voalohany 1:40 Davida dia nitendry lokanga izy, ary nampitony ny Saoly mpanjaka ny fitendrena lokanga zay nataony Davida. Kanefa rehefa nataony Saoly fahavalo Davida, de le mozika indray no napietsika fialonana tamin'ny Saoly tamin'ny fotoana io. Ho an'ny mpandinika, misy taridalana kely ty, ho an'ny mpandinika de zao hoe ny mozika klasika milamindamo de voaporofo fa mampihena ny fanahiny, manatsara ny fiasan'ny atidoha, mampitombo ny fahatsapana fiadanana, manamaivana fiadanana ary mampitombo fifandraisana amin'ny fiarahamonina. Ilaza ohatra kely amintsika, raha misy zava-maniry anankiray, mitovy ireo zava-maniry ireo, raozy anankiray natao tamin'ny toerana anankiray, de nasiana zava-maneno nandeha tao aminy. Le zava-maneno tamin'le voalohany de nasiana zava-maneno milamindamina atao amin'le raozy. Zavatra hita de zao: ela vao nalazo le raozy tao anatin'ilay zava-maneno milamindamina. Fa le anankiray kosa de tangilany zava-maneno anankiray zay tena ataontsika hoe mavezatra sy mikorontana. Fa ny zavatra hita amin'ny mpandinika vetivety sy anahatra fotoana fotsiny de ny analazo izany raozy izany. Le mpiara-midinika namana, manana ny hery lehibe eo amin'ny fiainan'ny fideranan'Andriamanitra ny mozika. Ary zay lazainy Paoly, mifananara, samy matsapa ny hery ny mozika eo amin'ny fiainantsika isika. Satria tadio tsara fa afaka manandratra ara-panahy ny mozika raha toka mozika tsara no mataonao. Fa mifanohitra amin'izany kosa raha toka mozika ratsy. Ary zay nataony magnano Paoly tena manao hoe: ary na inona ataonareo na miteny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka misaorana Andriamanitra amin'ny alalany. Andriamanitra ne hitahy antsika indray ka hitarika antsika ho amin'ny fiainam-baovao izany, ny fiainam-baovao amin'ny fiderana, fiainam-baovao aoka ny teny Kristy toetra betsaka ao anatinareo amin'ny fahendrena rehetra. Ny faneriana dia androany engane anana fiainam-baovao avy amin'ny teny Kristy mitoetra anatintsika isika, anana fiainam-baovao amin'ny fiderana an'Andriamanitra isika. Ndeha hivavaka isika amaranantsika izao diniko izao. Misaotra anao naharitra hatramin'ny farany. Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao zay Andriamanitra fa afaka niaraka nandinika ny teninao androany zay tao mitarika anay ho amin'ny fiainana vaovao. Fiainam-baovao hitoeran'ny teninao aty am-ponay, fiainam-baovao ho amin'ny fiderana sy fankalazana ny anaranao amin'ny tonokiram-panahy sy ny salamo. De mitantana anay amin'ny tontolo andro ty, aza mafoina masaraka anay. Anaran'i Jesosy. Amen.